Maro ihany ny resaka fanabozina ny ara-tsakafo izay nitranga tao Madagasikara tao. Raintsika ohatra amin'izany ny fanabozina ny ara-tsakafo tao Ambositra izay tsy misy tohiny ary tsy fantatra ihany koa ny valin'ny fanadihadiana hatramin'izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa neto isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raha fanabozina ny ara-tsakafo tany Ambositra no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Maty ny hanoanana sy ny hatsika lehilahy iray izay hita faty tao amin'ny Châtel akaiky ny hôpitaly Ambatondrazaka. Lehilahy 28 taona efa maty. Mikainko ny hatsika no hitany fokon'olona teo amin'ny Châtel akaiky ny hôpitaly Ambatondrazaka tamin'iny andro ny omaly iny. Fantatra fa vokatry ny tsy fihinanana sakafo sy ny hatsika no nitarika izao fahafatesana izao rehefa natao ny fizahana. Araky ny filazan'ireo mponina manodidina efa ampatoreo ity rangahy ity ary mpangataka no fivelomany. Mbola tazana teny aminy karapanondro miaraka amin'ny vola madinika. Nentina ao amin'ny tranombato hôpitaly be Ambatondrazaka ny razana taoriny izay nahitana ny fatiny izay. Eo amin'ny tarandatsipika nety be indray lasan'ny Madagasikara indray ny amboara tamin'ny National Saint-Bonnet le Château France. Samy ekipa malagasy avokoa no tafiakatra teo amin'ny lalao famaranana ny tsipika nety be national tao France tao tamin'iny andro ny afako omaly iny. Resin'ny ekipa ahitana ny Yves Rakotoarsoa, Faratina Rakotoniaina alias Tina Kely ary Farala Joseph Urbain tamin'ny isa 13 ny ekipandry Jean-François Nirina Rakotondrainy be alias Jingla, Tina Razana Drakoto alias Tonnerre ary Lova Satamandimby. Mamiratra hatrany araka izany ny malagasy amin'ity taranja ity any ampitan-dranomasina any amin'izao ankehitriny izao ary vaovao tsara izany sy mahafaly ho an'ny taranja tsipika nety be ary indrindraindrindra fa voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara izany fisongadina ny Madagasikara eo amin'ny taranja tsipika nety be izany. Eo am'resaka halatra indray nangalatra vola 4 tapitrisa ariary zazavavy kely vao 13 taona nahiditra amponjavonjo maika niaraka tamin'ny namany misa roa. Nisy olona iray no tonga nanao fitarainana teny amin'ny komisarian'ny polisy tao Miarinarivo tamin'ny 17 Jolay 2024 lasa teo iny. Nambarany tamin'izany fa misy zazavavy kely izay 13 taona izay no tezainy tsy hita niaraka tamin'ny vola 4 tapitrisa ariary tao an-tranony. Ny 17 Jolay 2024 hita tao Mieritsetosika ilay zazavavy kely ary nosamborin'ny polisy. Nilaza ity farany fa nisy lehilahy roa hafa mpiray kombakomba taminy nanao ny halatra izay efa voasambotra teny Anosibe Antananarivo ihany koa. Nahitana finday 5 izay nolazaina fa novidina tamin'ilay vola vao nangalarina teny amin'izy ireo. Nahiditra ponjavonjo maika ireto farany taoriny ny akaran'izy ireo fampanoavana ny zoma lasa teo iny. Midika izany fa efa tena sarotra ny atokolona amin'izao fotoana izao satria na ny zaza izay tezena ao an-tokantrano aza dia mahavita mangalatra ka aleo mailomailo hatrany amin'izay halatra sy ny maro hafa izay fa ny ratsy kely lalana amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy amin'ny olona ankehitriny tsy mahay mahita masombola izay fa raha vantany vao mahita an'izay dia iny avy hatrany hangalatra ny tonga ao an-tsainy. Mahakasika ny fanapozinana ara-tsakafo indray izay niseho teny Ambohimalaza ny 70 amin'ireo tratran'ny fanapozinana no efa sitrana ka nivoaka ny hôpitaly. Ny 7 kosa mbola manaraka fitsaboana ka ny 7 amin'ireo no efa mihatsara ny fahasalamany raha toa ka mbola mila arahy maso akaiky ny iray. Tsy hivina fa efa tafiakatra raiky amin'ny 30 ny namoiny ihany tamin'ity raha Ambohimalaza ity hatrany amboalohany ka hatramin'izao ka mankahery hatrany ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana ary aingane ahazo fahasalamana izy ireo amin'izay fitsaboana izay ho ataon'izy ireo zay. Mahakasika an'izay fitsaboana izay hatrany hoy ny mpanakanto bolo tao amin'ny pejiny tao. Mila manambola vao mahazo marary, raha mbola mahantra aleo salama ihany. Recto facture verso ferapara hamoaka razana no idirana hôpitaly hoy izy hatrany raha naneho ny heviny mahakasika an'ireo faty izay mikararana tato ato zay vokatry n'izay fanapozinana ara-tsakafo izay nahafatesan'olona maro be izay. Mahakasika an'izay fanapozinana ara-tsakafo zay hatrany eo amin'ny raha Ambositra izay mbola tsy hitanany tohiny hatramin'izao ary tsy fantatra ihany koa ny valin'ny fanadihadiana. Azahadino tompoko fa izahay eto Ambositra dia 70 no maty noho io tranga nisy teto aminay ny faha 13 ny volana Jona 2024 lasa teo iny.
Communion voalohany novonjena samy mpianakavy, mpiara-monina, mpinamana, ny alahady ny 12 jona 2024 no niavian'ny loza. Maro nandritra eo avokoa ilay ankohonana tompon'ny fety izy efa mianaka. Misy tamin'ireo fianakaviana maty zanaka vavy roa, misy mpirahalahy, misy mpivady namelaka amboty mirahalahy, misy ny namoiny reny. Raha zoina nefa dia mitovy tsy misy valaka tamin'ireo tranga izay niseho tao Antananarivo nitsotra retiny marary ary nalaky be ny fahafatesany izy 7 mianadahy mianaka. Maro ny lavo tao amin'ny CHR Volafotsy Ambositra. Ireo nitsaboina tany Antsirabe ihany koa andro vitsy taorian'ny nahatongavan'izy ireo tany dia maty avokoa. Marary loatra fa tsy mbola misy tohiny hatramin'izao ny vaovao voalaza fa nalefa tany Antananarivo ny sombiny sakafo atao fitsiriana. Itodio ihany Ambositra fa aina amampolo no nafoy hoy Androsona Antenaina. Raha naneho ny heviny mahakasika an'ity raha fanampozinana izay nahafatesan'olona maro ihany koa tany Ambositra ity. Ka andrasantsika eto ary no mety toy n'ity raha fanampozinana izay niseho tany Ambositra ary nahafatesan'olona 7 mianaka tany Ambositra vokatry n'izay finanana sakafo tamin'ny raha communion izay nokarakarain'ny fianakaviana tao Ambositra ity hatrany. Ary andrasana ihany koa ny valin'ny fanadihadiana izay nahafatesan'olona tany Toamasina sy tany Mahajanga izay samy vokatry ny finanana sakafo avokoa. Ary inona no antony nahafaty izy ireo tamin'izay resaka finanana sakafo izay? Mbola idadarabe sy ny odigasy ihany koa ve no nahafaty an'ireo izay maty ny finanana sakafo tany Ambositra sy tany Mahajanga ary ny tany Toamasina? Sa inona no tena marina manoloana an'izay fahafatesan'izy ireo izay? Ka eo indrindra no tena iandrasan'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mba ahafahana mitandrina amin'ny finanana sakafo sao dia mba ireo karazan-tsakafo indray no nahatonga an'ireo fanampozinana ara-tsakafo tamin'ireo faritra hafa voalaza ireo tankoatra ny ilay efa voalaza fa famosaviana izay niseho tao Antananarivo renivohitra izay. Raha toa ka tsy famosaviana no nitranga tamin'ireo faritra hafa dia aoka mba holazaina ny hoe inona ireo sakafo izay niteraka fanampozinana tao anatin'izay fankalazana ny communion sy ny finanana sakafo tany Mahajanga ary ihany koa ny tany Toamasina izay. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.